Nafinaritra anareo le karazana vidéo ohatra ity dia tsy maninona fa hotoizantsika ihany. Izy natsoina hoe Jared Vogel, mpianatra somary ngedangeda izy teo amin'ny 240 kg teo. Tsy ngedangeda moa zany fa tena ngeda mihitsy. Teo akaikin'ny université nianarana io zany dia nisy restaurant anankiray izay tsy tena restaurant loatra moa zany fa fast food izay antsoina hoe Subway. Indroa isan'andro izy no misakafo ary dia nisafidy izy hisakafo ao amin'ny Subway. Ny atoandro izy mihinana sandwich végétarien dia ny hariva izy mihinana sandwich à la dinde. Eo amin'ny 500 kilocalories isaka misakafo io zany ny sakafo hoaniny. Ny tsaro fantatra dia ny olon-dehibe anankiray zao ho an'ny lehilahy dia eo amin'ny 2200 ka hatramin'ny 2400 kilocalories no hoaniny. Ny antony zany rehefa nihinana ny sandwich anankiroa izy dia tena nihena be. Nihena be izy satria tao anatin'ny 12 volana izy dia very 100 kilao. Tao anatin'izany dia nilaza ilay manager an'ilay Subway tao amin'ny nisy anazy nampilaza tany amin'ny centre tany hoe misy olona ohatr'izao tato aminay sakafo tato foana izy lasa nihena be izy dia sao dia mba ilainareo atao amina interview so ohatran'izany anao pub dia raikitra ary fa tena liana be mihitsy ny olona tany amin'ny QG an'ny Subway tany ary dia nanaovana interview izy. Ny tsaro fantatra manko dia taloha rehefa manao pub dia tsy maintsy izay foana hoe misy olona dia acteur ny alaina dia olona saina mihinana an'ilay izy dia saina mihinana ilay sakafo zany izay mbola sakafo tsy nohaniny mihitsy dia manao pub eo hoe tsara izy zany. Fa ity any Jared Vogel ity dia tena zavatra tena terre à terre, fantatra tsara zany hoe tena nanao an'ilay izy ary tena nihena. Nafinaritra be ny Subway mihitsy izay nataon'ny Subway pub zany ny tantaran'ny Jared Vogel. Tao anatin'izany rehetrarehetra zany dia nandeha izy nanao interview naiza ary dia rehefa manao interview izy dia nentiny ny jean izay nanaovany tamin'izany izay ngeda be tahaka ny hitanareo amin'ny sary io. Tamin'izany dia nalaza mihitsy natao hoe diète Subway ary nalaza ny Subway hoe fast food diététique zany healthy. Dia nandeha ny business Subway à tel point hoe tena talohan'ny nahatongavan'ny Jared Vogel tao amin'ny Subway dia 3 milliards ny recette zareo isa-taona dia tamin'ny 2011 dia 11 milliards. Tsy nisy zavatra tsy natao izany izay nataon'ny Subway ka tsisy ny Jared Vogel. Lasa tarehan'ny Jared Vogel foana zany hita rehefa momba ny Subway ary tena nandeha business. Hatramin'izay dia tsy nijanona teo ihany le rifa tena tsy ampy an'le ry le izy satria nanao indray izy karazana association miady amin'ny obésité infantile. Ohatrany hoe lasa coach kely zany le ry ho an'ny ankizy izay milaza ny aratsany zany hoe ngeda sy ny sisa zany. Dia tao aoriana izy nanambady dia nisy journaliste iray teo ny tena nitranga ny toy ny tantara rehetra izay tsy ho ampoizinao mihitsy fa endraso hatramin'ny farany ange. Nisy journaliste iray izay antsoina hoe Rochelle Herman. Lasa mpinamana be mihitsy izy io journaliste io satria nanao interview an'ny Jared izy dia resaka be zareo hatraminy hoe lasa nanao karazana confession mihitsy le ry tamin'ny vehivavy hoe za ohatra ny mahafinaritra anazy zazakely tia ankizikizy kelikely taona teo dia tonga dia taitra zany io journaliste io hoe tena tsy mazavazava ty razoko ty fa tonga dia iantsoko FBI. Tsy polisy fa FBI mihitsy no natsoiny dia ozy ny FBI hoe marina zany fa tsy dia tena misy preuve loatra zany fa tsy hitanay hoe inona ny atao amin'izany satria na ny tena izay ary izy dia tsy misy preuve inculpena anazy. Nanao ny zavatra tsy eritreretina mihitsy ity journaliste iray ity izay antsoina hoe Rochelle satria tao anatin'ny efataona izy dia n'enregistreny daholo ny resaka nataony tamin'ny Jared Vogel. Nahita zany ity journaliste ity fa tena danger public ity Jared ity. Dia niantso an'ny FBI amin'izay izy ireo karazana enregistrement téléphonique sy ny resaka zareo enregistreny rehetra ireo dia niantso ny FBI izy hoe manana zao ary fa ahoana amin'izay. Dia ozy ny FBI hoe mbola tsy milamina ihany zany satria enregistrement enregistrenao tamina fotoana tsy fantatry le olona. Ka tao anatin'izay rehetra dia nanana namany Jared izay miaraka migérer aminy an'ity resaka association an'ity dia izy roa lahy reo fandefa vidéo sary hafahafa. Le hafahafa teneniko ny lisany zany hoe fahazokazo ny lisany fa misy zazakely miboridana sy ny sisa ary tena tonga hatraminy hoe niditra ao anaction mihitsy zany i Jared tamin'ity resaka pédophilie ve zany filazany zany. Vadiny ty ranganamany mitantana ty business ty no nitoroka ny zareo ary dia mivoaka tao daholo marina ity namany ty moa zany dia tonga dia mibaboka hoe zao raha ngali izy fa le riny tena mpanao an'io fa zao le izy ataovy izay mety fa za tonga dia tena hoe za coupable fa ianao ny sazoko. Dia raikitra zany fa nalain'ny FBI le ry ary dia niakatra fitsarana. Tao anatin'izany dia
navoaka tao daholo marina ary de nanaiky ny eloka nataon'le ria ary de nandray sazy eo amin'ny 12 taona mahery eo mbola mikadra an'le ria am'izao ary de vonoan'ny olona any ampigadrana any moa le ria zany matetika. De ohatran'izay ny tantaran'ny Jared Vogel ny Subway ao anatin'izany dia niala tao anatin'ny momba n'le ria rehetrarehetra fafana daholo zay video rehetrarehetra momba anazy satria ratsy ny nataon'le ria zany ary de mbola manadio ny anarany mampiakatra ny chiffre d'affaires ndray Subway atao aorian'izay tany amin'ny 2015 tany le ria nanomboka nigadra de izay ny tantaran'ny Jared Vogel. Masto